hoe Madame Edwige. Madame Edwige no tena nahitako an'ilay izy voalohany indrindra Joelykely moa eo ihany fa teo Madame Edwige vao tonga saina hoe aika za misy potentiel kely na actine ihany dia rehefa mitombo le personnage ataoko manao vidéo foana dia lasa mitombo ihany koa le traikefa ao anatin'ilay izy. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à faire rire les Malgaches. Joelykely, Rondro, Sehene, Narindra, Madame Edwige et bien d'autres. Des personnages différents, mais qui ont tous un point commun. Ils sont nés de l'imagination d'un même créateur, humoriste, auteur, poète, journaliste. Indiane Raduelsu, connue sous le nom de Joely, s'est imposée comme l'une des voix originales de la création humoristique malgache en ligne. Mais derrière ces multiples personnages, qui est vraiment Joely? Ireny rehetrarehetra ireny dia Joely iandrianina moa zany, iandrianina daholo ireny rehetra ireny satria manany ihany foana indrindray hoe tsy izao intsony ny velona fa i Rondro na tsy izao intsony ny velona fa i Narindra. Misy ampahako ao anatin'ireny personnage ireny satria zavatra tenenin zareo efa matetika zavatra mety teneniko fa tsy amin'ny feoany na tsy amin'ny endriny fa zavatra teneniko eny amin'ny fiarahamonina sy eny amin'izay alehako rehetra eny ihany. Zany hoe za tsy andeha hiteny zavatra, tsy ampiteny zavatra ny zareo, zavatra tsy avaty amiko hoe tsy heveriko za manokana. Dia na ny humoriny zareo ary zany humoriko rehefa miaraka amin'ny namako sy ny sisa ihany. Nanomboka tamin'ny Joelykely angamba teo amin'ny 2 taona teo nanao Joelykely na mihoatra kely. Dia nanomboka somary plafonna kely teo amin'ilay Joelykely satria na ny olona raha somary leo ihany ny farany dia za koa leo tsy ankilany. Dia na najanoko tanteraka ilay fanaovana an'ilay vidéo na niotra amina zavatra ambonin'izay ny ambonin'izay mba nahita ny Madame Edwige sy ny sisa. Dia hitako hoe mitondra zavatra tsara izay zavatra izay satria vao hita tao anatin'ilay Joelykely tsy nisy fotoana zany. Dia niditra tamin'ireny personnage vehivavy moa ny ankamaroan'ny personnageko. Tamin'ny voalohany tsy sananao an'ilay izy satria ny fandraisan'ilay olona anazy tsy haiko. Ilay hoe vehivavy no lalaovina ny tena lehilahy dia somary tsy sahy tao anatin'ilay izy fa nanomboka teo Madame Edwige ilay izy hitako hoe noraisin'ilay olona ihany satria ilay izy ohatrany hoe tena olona ilay izy. Izay koa zany no fanamby ataoko foana isaky ny manao personnage hoe mba tena heverina hoe tena olona ilay izy fa tsy resaka hoe inona moa zany tena hoe caricature be fa ohatrany hoe tena olona ilay izy. Dia rehefa le actine le fomba filalao mihitsy zany no kendreko hoe tena afaka hitarafan'olona hoe ohatrany tena olona ilay izy. Dia izay ngamba no nampisy hoe noraisin'ny olona mora kokoa ilay izy na hoe vehivavy ary no betsaka no lalaoviko tao anatin'ilay izy. Vehivavy aloha no nifanerasera betsaka tamiko teo amin'ny fiainako sy ny fahatanorako ny namako vehivavy ny ankamaroany. Dia mahita koa hoe ny vehivavy manana personnalité samihafa kokoa noho ny lehilahy. Ny lehilahy mantsy raha misy lehilahy 10 dia mitovy daholo ny zavatra tiany, samy tia baolina, samy tia labiera ohatra. Fa ny vehivavy ny fahitako azy manokana, ny vehivavy iray tena hafa mihitsy. Tena hoe vehivavy iray personnalité anankiray, maha izy azy anankiray, dia manana ny toetrany, manana ny toetrany tsara, manana ny toetra ratsiny. Dia hitako hoe azo ilalaovana kokoa zany ny vehivavy hoe tia vehivavy tia ohatra zao, tia indray ohatra zao, tia indray ohatra zao. Azy angamba raha ny fiheverako azy satria ny an'ny Joelykely zao tamin'ny voalohany monologue fotsiny izy irery no miteny io. Karazana izay koa no anisan'ny hazavaiko hoe izay no tsy nampisy Joelykely intsony tateo aoriana satria ny ataon'ny Joelykely zany karazana stand-up mihitsy fa eo amin'ny écran, eo amin'ny vidéo. Dia rehefa nanoratra Joelykely tateo aoriana dia sady manoratra spectacle ihany koa. Dia lasa mieritreritra hoe ty texte ny Joelykely ty tokony ataoviko spectacle fa tsy tokony ampiteneniko anazy satria mahafonja kokoa ilay izy eny ambony scène ohatra na azo trandrahana kokoa eny ambony scène.
taorinan'izay le hoe anao personnage nazara gaga satria tsy nahafantatra hoe mahay an'le izy tsy mahafantatra hoe mahay jeu ana acting zany mihitsy fa ohatrany hoe nandeha par étape le izy hoe Madame Edwige aloha tena nahitako an'le izy voalohany indrindra Joelykely moa eo ihany fa teo Madame Edwige vao tonga saina hoe aika izaho misy potentiel kely na acting ihany dia rehefa mitombo le personnage ataoko manao vidéo foana dia lasa mitombo ihany koa le traikefa ao anatin'le izy. Fa mamanay efa niteny foana hoe tsy asa birao zany io izy dia tsy haiko loatra nifandraisako azy tamin'izany fa taty aoriana le izy vao azoko fa tsy nieritreritra loatra hoe lasa anao an'ity asa ity journaliste no tena niteneniko foana nomboka teo amin'iza 14 ans tea 14 taona teo ngambany journaliste hoe ilaza vaovao amin'ny télé mihitsy ino moa mba vitako ihany zany dia fa tsy nieritreretiko mihitsy hoe anao théâtre na anao scène na ohatr'izany. Za manao hoe tsy najanoko le journalisme satria ny fototra iangan'le izy le fanoratana ihany fanoratana ny tena tiako tao anatin'izay rehetrarehetra izay na tany amin'ny toeram-pianarana ary na fanoratana foana no hitako nanavanana anazy sy nampiavaka anazy zany dia hitako hoe mitovy ny fototra ianganana ao amin'ny fanoratana na aty amin'ny sehatra hoe humour sy ny poésie ihany koa dia ao anatin'izay lasitra iray izay ihany zany fanoratana foana no hifotorako izay koa ny hitako mampiavaka anahy kokoa amin'ny mpanao ny humoriste hafa na ny mpanao vidéo hafa ny zavatra ny anahy ny soratra zany no tena mavesatra kokoa sy hitoeran'le izy kokoa fa ny hafa mety hoe vitany tsy manoratra izy fa tonga dia blablabli fotsiny fa ny anahy tsy maintsy mifototra amin'ny soratra dia kaliko tsara hoe ty dia ty dia ty. Tsy tadidiko hoe izy ny teny hoe tsy fantatro izay fihevitro raha tsy voasoratra dia ohatr'izay mihitsy le izy hoe rehefa manoratra dia mivoaka kokoa le zavatra tiako tenenina zany dia afaka manatsara an'le izy afaka mamelibelatra an'le izy dia izay nitiavako an'le manoratra hafa mihitsy koa ny fomba fisainako zany rehefa manoratra noho ny hoe za miresaka aminao zao raha ohatra hoe soratako izao zavatra rehetra zao dia mety hoe tsara kokoa le zavatra niteneniko teto. Poésie zany tena nanoratako poésie tamin'nisy vanim-potoana maromaro nandalo fotoatsarotra alahelo sy karazana melancolie maromaro dia amin'iny ny tena ataoko hoe zezika amin'ny poésiako fa taty aoriana mba falifaly angamba nisy thérapie vitako ihany tao aorianan'izay dia mba zavatra falifaly kokoa no nataoko dia afaka nanoratra zavatra falifaly kokoa etsy andaniny moa le hoe ny buzz le izy afaka tenentsika arak'izay dia ohatrany hoe napresika kokoa hoe ay so dia ato kokoa tsy namela an'le tasy aho tsy nanambany an'le poésie fa ohatrany hoe zay le hoe mivelatra le izy dia miova dia zay fa samy tiako reo samy tiako. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'humour sans être engagé. Taloha tsy afaka hoe mampiomehy fotsiny hoe voilà manao atsika na tena hoe mitsingidina eo dia izay le mampiomehy fa hitako hoe amin'izao fotoana izao tena ilaina ary vital ny hoe mitondra hafatra ianao anatin'ny fiarahamonina amin'ilay zavatra ataonao na inona dia ity fampiomehyzany ity zany ataoko hoe fantsona iray tena afaka hitondrana vahoaka hitondrana ny malagasy amina hafatra sy fanabeazana tsara dia raisiko adidy le izy angambany hatramboalohany hatramin'ny Joelykely mihitsy nefa noraisiko adidy naturellement le izy zany hoe misy zavatra tokony ataoko anatin'le izy tamin'ny fotoanan'ny Joelykely somary politika kokoa tena hoe politique au sens politique
fa tateoriana tena miezaka nitondra fanabeazana sy fampianarana ve tsy dia mampianatra ninona loatra angambany fa miezaka mampita soatoavina ny soatoavina etiko fa za tsy mampita soatoavin'olo-kafa hoe tsy fantatro hoe izy fa ny soatoavina entiko mihitsy no ezahako ampitaina dia hitako hoe azo iraisana ihany angamba izay soatoavina nanako izay. Ny ainako le izy tsy hoe za ahoana re zany ny tenenako azy hitako zany le izy teny amin'ny fiarahamonina sy teo amin'ny fiainako teo amin'ny fahazazako hitako ny fijalian'ny vehivavy hitako ny herisetra mianjata amin'ny vehivavy dia anisan'ny ady raisiko manokana mihitsy zany ny fiarovana ny vehivavy ny firesahana ny resaka herisetra io ary efatra amboalohany mihitsy koa niditra tao anatin'izy io tateoriana moa nisy association sy organisation maro niara-niasa tamiko hoe hanao sensibilisation hafa ankoatran'izay io zany na tsy andraisako vola ara dia ataoko foana io na tsy misy miara-miasa amiko ara satria efa niraisiko engagement manokana. Fahitako anazy raha ny taty Madagasikara manokana ohatran'ny somary gaga le mpijery dia za koa gaga hoe gaga ry zareo ohatran'ny hoe tsy nampoiziny zareo zany hoe za hitondra an'izay lahateny izay discours izay hoe un discours féministe de la part d'un homme dia hitako hoe somary gaga dia misy misy mitehaka misy koa tonga dia tsy misy réaction mihitsy dia hitako zany izay dia hitako hoe déjà aloha samihafa le fihetsepon'le olona ny tany andafy sy ny taty tany andafy efa malalaka kokoa zany ao anatin'le izy dia mandray an'le izy kokoa dia mahay mankasitraka an'le izy kokoa hoe mety le féminisme ao anatin'le izy fa ny taty Madagasikara no hitako hoe ohatran'ny somary nanano sarotra kely fa hitako hoe tsara ihany le izy amin'ny lafiny tsara le izy mila resahana le izy na inona dia hitako hoe fantatry le olona le publika koa hoe ok mety zany mila resahana le izy. Hatreto aloha mifandray ihany satria araka le niteneniko anao teo hoe misoratra ihany ny fototra ao anatin'le izy nisy an'ilay fampiratiana voalohany arahako tamin'ny akanjo tamin'ny taona 2024 séance rondro le izy vidéo ny séance rondro mifampiresaka amin'ny œuvre-ny Andy Warhol zany hoe ny fomba fijery ny séance rondro ny art contemporain le izy dia na ao anatin'izay na ao anatin'ny poésie dia afaka ny tanjoko foana zany hoe afaka misidentifie foana ny malagasy lambda entre guillemets hoe séance rondro satria raha misy olona zany miditra ato mety tsy mahazo foana n'le zavatra tiana apetraka ato tsy tsaraina izy tsy afaka tsaraina tsy afaka troam-bato fa normal be le izy satria sehatra mbola tsy nisy teto Madagasikara mbola tsy mivelatra loatra dia izay fomba fijery izay no nampitaiko tao anatin'ny séance rondro hoe afaka manana ny fijerinao manokana ianao fa tsy voatery hoe diso ianao raha niditra tato ka tsy nahazo an'le izy izay zao ohatra raha ny amin'ny asa soratra poésie indray dia mamela an'le mpamaky ihany koa hoe tsy diso ianao raha ohatr'izao ny fihetsem-ponao fa afaka misidentifie foana zany le mpamaky na le mpijery tsy hanao élitiste ohatra na tsy hanao zavatra intellectuel be tsy hiditra amin'izay satria mpanaraka anahy tena hoe malagasy tsotra. Tsy mametraka ny tena ankoatr'izay fa raka ny teneniko anao teo hoe accessible tiako accessible foana le fa tsy hanao zavatra élitiste nisy resaka ny fanaovako tamin'ny namako izay dia efa niteny an'izay taminy misy hoe moi je ne fais pas de la poésie savante je fais de la poésie populaire zavatra populaire foana ny ataoko zavatra mora raisin'ny olona za tsy Gégir Bearvelo za tsy Verlaine tsy Rimbaud. Indray ngamba finiavako manokana te ampiseho te hiseho milay
hoe te ampiseho aho hoe tsy resaka humour ihany no afaka ataoko fa mba misy zavatra hafa ihany koa tsy te ho idina ao anatin'ilay hoe humour aho zany fa tiako aseho mihitsy hoe misy zavatra hafa afaka ataoko misy zavatra hafa mety ho afaka ataoko aneriana ihany koa satria mety hoe tsy mijano eo amin'ny poésie sy ny humour ihany koa mety misy sehatra hafa tsy haiko hoe famoronana fanaka na tsy fantatro satria ilay fiainan'ny Madagasikara mihitsy no tsy niova tao anatin'ny 10 taona na tao anatin'ny 20 taona za nipetraka teto Madagasikara foana taona 2019 no nifindra tany an-dafy ny fahazazako ny fahatanorako rehetra teto Madagasikara tany Antsirabe teto Antananarivo za niaina teny amin'ny vahoaka madinika fa zay tsy hoe mpanan-karena araka ny tenin'ny Joel kely fa tena hoe niaina olon-tsotra tanteraka dia mazava ho azy be tabe ny zavatra hitako teny amin'ny fiarahamonina za somary tsy dia be resaka izay hatrambola kely fa manaranaraka eny dia mandinidinika eny miaraka amin'ny mamanay eny tsy dia namana betsaka koa dia tambola kely amin'ny manaraka ny mamanay foana dia ohatra hoe mamanginy namany ihany izy ohatra dia zareo miresaka eo dia za eo akaiky eo fotsiny tsy miteny fa miaino nefa dia izay zavatra izay taty aoriana no mivoaka daholo ny zavatra niainako tao anatin'izay rehetra niainako tety izay no mivoakako eny amin'ny lafiny ray koa mbola manaraka foana ny vaovao eto Madagasikara sy ny sisa misy fotoana rehefa any an-dafy ihany ohatra fomaraina dia heveriko hoe any Antananarivo